Isy indray ny fahatapahan-jiro mifandimby eto Antananarivo hoy ny Jirama androany talata. Ora 3 izany fahatapahana izany amin'ity androany ity raha ny fanazavana nomen'ity kampani ity dia noho ny fienan'ny avy todrany mpamokatra herinaratra no mahatonga izany satria miato indray ny rotsakorana tsy ampy noho izany ny vokatra tsinjaraina eto amin'ny tambazotra iraisana Antananarivo ka mahatonga ny Jirama tsy maintsy mametraka ny fahatapahan-jiro mifandimby. Mpamily miisa 20 eo anivon'ny SMA na ny Société Municipale d'assainissement no mahazo fiofanana avy amin'ny DGSR na ny Direction Générale de la Sécurité Routière amin'izao fotoana izao. Maharitra 4 andro izany fiofanana izany ary mahasehaka ireo mpamily rehetra eo anivon'ity sampandrarahan'ny commune Antananarivo renivohitra misana ny FANADIOVANA ity. Tafiditra ao amin'izany ireo mpamily camion, engin, voiture légère, moto na koa ny tricycle ny tanjona lehibe amin'izao fiofanana izao dia ny ahatonga ireo mpamily ho matianina ara-pitondratena, ara-tontolo iainana ary indrindra arak'asa hoy ny nambaran'ny SMA. Omalalatsinainy no nahavita ny fianianany ary tafapetraka ho filoham-pirenena amerikana indray i Donald Trump tao amin'ny Capitole tao Washington moa no nanaovana izany fianianana izany izay nahitana ireo mpombazy rehetra sy ireo filoham-pirenena amerikana rehetra ny aloha azy mbola velona. Vantany vaolany ity filoham-pirenena amerikana ity dia nanasinoa didim-panjakana maro toy ny fandefasana miaramila iary ny sistany atsimon'ny ETAZONIA ary idiran'ireo mpifindra-monina tsy ara-dalàna. Eo ihany koa ny mahakasika ny fialan'ny amerikana ao amin'ny sampandrarahan'ny firenena mikambana momba ny fahasalamana na ny OMS sy ny fifanarahan'ny Paris momba ny toetrandro. Teo ihany koa ny famoahana ireo mpombazy voasambotra efa taona lasa izay ny kasa hiditra ankeriny tao amin'ny Capitole rehefa tsy nanaiky ny voka-pifidianana nalana ny Joe Biden ho filoha tamin'izany. Rotona lasa izay dia lasa niondrana tany Alzeria i Koloina Razafindranaivo fantatra amin'ny anarana hoe Rakool rehefa nalain'ny klubany Molodia Alger nandritra ny fiadinany amboarany Afrika 2024 izay namiratany tokoa. Rotona taty aoriana nefa dia fantatra fa Hiverina hilalao ao amin'ny CFFA klubany tamin'izay fotoana izay ihany ity mpilalao ny barean'ny Madagasikara ity. Hiverina andoharano ary haka fiaingana vaovao izy araka ny nambaran'ny filohan'ny CFFA Tsua tota rakotoarmanana ny sabotsy izao ihany dia efa hiakatra an-kianja i Rakool mandritra ny lalao izay ifanandrinan'ny Barea Shanna sy ny ekipa voafantina avy ao amin'ny PFL ho fanohizan'ny Barea ny fiomanana andraisana anjara amin'ny Shanna 2024. Raha 70 isan'ireo kluba nandrafitra ny fifanana pirenena amin'ny taranja baolina kitra diviziona voalohany na ny PFL tamin'ny fiandohan'ny topilalaovana dia 26 izy ireo ankehitriny. Ny alandaharana ny ekipa efatra dia ny Zanakala FC, ny 3FB Toliara, ny Asa Diana ary ny FC Teo Sava. Araka ny fantatra taorian'ny Fiverina maika teo anivon'ny CFEM izay mikarakara ny Pro League sy ireo klub dia ireo ekipa 20 ireo no hanohy ny fifaninanana izay lalao mandroso ihany sisa no atao fa tsy hisy lalao Miverina intsony ary fandona avokoa ireo ekipa rehetra. Araka ny tapaka dia tazomina ary manan-kery ny vokatra tamin'ny lalao vita teo amin'ny andro voalohany. Ireo valo voalohany dia hiatrika lalao ampahefadalana mandroso Miverina. Izy avy eo ny lalao manasadalana mandroso Miverina ary ny lalao tokana famaranana.